Nareo ry havana ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Fifaliana indray no ifanatriantsika tava amin'izao alahady faran'ny taona 2024 izao. Izany no mampiseho fa mitantana antsika ny Tompo, mitrotro antsika izy, velonaina isika ary miaraka mamarana indray izao taona izao eo ambany fahasoavany. Araka ny lohahevitra hoe fiangonana sy ankonana mitombo fahendrena. Mino isika fa nandritran'izay taona maro zay, zay volana mifandimby zay, zay herinandro sesy zay dia nitantana ny fiainantsika izy Andriamanitra ilay tiantsika. Mitantana ny fiainan'ny ankonana satria mbola velonaina isika amin'ny izao fotoana izao. Fahasoavana zany satria ny fiangonantsika koa dia mankalaza amin'ny alahady faran'ny taona toy izao, atao hoe alahady ny fianakaviana ary koa alahady ny zanakam-pielezana. Alahady ny fianakaviana satria ny fianakaviana, ny fitambaran'ny fianakaviana no manome ny fiangonana, ary ireo fiangonantsika koa dia fiangonana misy taranaka, miely patrana, era-tany, izay maro amin'izy ireo no tonga manatrika etoana, ary koa misy amin'izy ireo no nelanela-tany dia tsy afaka fa manaraka amin'ny alalan'ny hainao aman-jery, ary izy ireo dia handray anjara ho an'ireo izay tonga dia hamaky teny hivavaka eto, ary ireo izay tsy tonga kosa dia nametraka ary mandray anjara amin'ny alalan'ny hainao aman-jery, amin'ny alalan'ny vidéo zany, nivavaka sy nivaky teny izay ataon'izy ireo. Ka azagaga sika hoe fa maninona zany fa endrika anankiray ho an'ny fiangonana zany, hanamariana fa mitombo ny fiangonantsika amin'ny lafiny rehetra, tombo fahendrena, mitombo ary sady indrindra mandroso mateotia amin'Andriamanitra sy ny olona. Zay no fandaharana an'io zany, ary ny lehibe indrindra nefa nataony amin'ny farany dia fotoana koa malady ny fianakaviana azy, anoloran'ny fianakaviana ny zanany ho amin'ny batisa, arak'izay efa nambara tamintsika herinandro vitsivitsy zay, dia i arena zany rahamaniraka, fianakaviana rahamaniraka zany no manolotra any arena ho amin'ny batisa. Dia fahasoavana lehibe zany sa endrika tokoa fitombon'ny fiangonana, ary farany tena farany dia manambahiny ihany tsika koa zay efa nandalo teto dia hiarylanto amin'ny farany fitaovam-pivavahana izy dia handray anjara ho lazaina amintsika ihany rehefa avy eo. Zany rehetrarehetra zany dia mampiseho fa fianakaviana mitombo, ary irariana ny itombony hatrany ny fiangonantsika. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Nous sommes vraiment dans la joie d'avoir ce dimanche en fin d'année pour remercier le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés durant cette année. Et si nous sommes ainsi, c'est grâce en grande partie à notre Seigneur. Et notre Église consacre ce dimanche, un dimanche de la famille, et dimanche de notre comment dire ça, zanakam-pielezana ou FPMA, Spora, ceux qui sont éparpillés dans le monde entier. Il y en a qui vont participer à cette célébration par les biais des vidéos, notamment en termes de lecture et de prière. Et ceux qui sont là, vous êtes les bienvenus. Nous sommes vraiment contents de vous avoir. Et le message aujourd'hui, c'est vraiment de grandir en sagesse. Grandir en sagesse et progresser et rendre toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Nous et nous avons aussi la joie d'accueillir Arène pour son baptême. C'est la famille Ramanir qui présente Arène pour son baptême, pour recevoir le sacrement de l'Alliance. Et, comme j'ai dit en malgache, nous avons aussi la joie d'avoir une Irlande qui clore cette cérémonie
en beauté, si je peux dire ainsi. Amakiny ohatra mirezonne izany amakiny salamo valahatritsika 7 iarahantsika dia oharinan'izany dia ilaza tokoa ntsika hoe faly aho raha ho izy ireo tao amiko andeha isika ao an-tranon'ny Jehova satria izay no salamo voalahatra anio. Lasaritsika ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Re tompony izao rehetra izao, endre ny fitiavako ny tranonao, efa tsindrin-daona sady maninao teo ao an-kianjan'ny tempolinao. Ny tenako iray manontolo no mioby an'ilay Andriamanitra velona, sambatra izay mitoetra ao an-tranonao ka afaka mideranao an-trany. Ny indray andro eo an-kianjan'ny tempolinao dia tsara kokoa no ny arivo tao amin'ny toeran-kafa. Koa eo ambaravarany tranonao no aleko hipetrahana. Andriamanitro toy izay hitoetra eo amin'ny fonenan'ny olon-dratsy. Ry tompony izao rehetra izao, sambatra ny olona mitoky anao. Amen. Vavaka isika. Entiko izay tompo zaniry zany ny manamafiny ao anatinay tsirairay avy fa faly izay raha hoy izy ireo ndeha isika ao an-tranon'ny tompo. Mitaritinao tokoa izay novorianao eto amin'ity toerana ity izay ianao nanome azy amin'ny fomba tsy takatry ny saina mba hahafahanay mivory, hahafahanay mankalaza anao ary hahafahanay koa migoka fiadanana satria izany no planinao, tsy manana hafa-tsy izany ianao dia ny hevitra hatonga fiadanana fa sanatria tsy loza. Ary marika izany satria mbola velonaina izay. Nandritra izay taona marobe dia maro ny loza ny tatao, maro ny loza nandondona fa niaro anay tsirairay avy ianao ary naniraka ny anjelinao mitoby manodidina anay ary ataonay ahoana ny tsy hisaotra. Toerana manokana hisaorana anao ny fiangonana toy izao koa avy roeny, avy rososina ny fifalianay tompo. Ary avorianao eto koa izay dia tsy vorianao ho bedesina na ho faizina sanatrian'izany na ho tondrona molotra fa vorianao handray fiadanana, handray famindrapo, vorianao mba ho tonga olon-dehibe sy vehivavy lehibe mitombo mahatratra ny ohatra ny fahafianan'i Kristy. Misaotra izay satria manana feo, manana talenta ahafahanay manefa sy manao izany. Koa raiso voninahitra ao tompo izao fotoana izao ary izahay mianakavy dia iray fo, iray saina ho amin'izany fiderananao izany.
ary ianao kosa no anomeanay fiadanana zay tsy azon'izao tontolo zao omena satria tsy hitany na fantany. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka isika. Mandeha ny mpandika teny, misy mpandika teny taty ataovatra ny tananao izy ariny. Araka ny loahevitra zany fiangonana mitombo amin'ny fahendrena dia izay koa no anompanantsika ny sitrak'Andriamanitra amin'izao alahady farany taona izao. Nous allons écouter quel est le conseil de Dieu. Izany dia araka ny nosoratan'ny Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tany Efesosy izay sy tany Korinto izay mivaky toy izao. Fony mbola zaza isika ho izy dia ny teny toy ny zaza, mihevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Fa rehefa tonga olon-dehibe tokoa dia naritsika avokoa ny fanaon-jaza rehetra. Koa satria olon-dehibe isika dia aoka isika olon-dehibe mahatratra ny alehiben'ny Kristy sy eniky ny afenona zay omeny, ka tsy ho zaza intsony, anao ny fanaon-jaza isaina toy ny zaza, tsy ho toy ny sambo kely dia ailangilan'ny onja etseroa na atolatolan'ny rivotra samihafa, rivo-pampianarana, rivotry ny fifosana isan-karazany, ka ho voafitaky ny fampianarana aroson'ny olona zay mamitaka antsika ny tanjony. Ary aoka ny fitiavana no anambarantsika ny fampianarana marina, ka amin'ny lafiny rehetra no hitombotsika firaisana amin'ny Kristy zay le loha tokana. Izy no mahatonga ny tena Kristy manontolo hitambatra mafia sy ho voatana ny famavany rehetra ho amin'ny firaisana. Ka rehefa samy miasa araka ny tandrifiny avy ny momba ny tena dia hitombo ny tena manontolo sady ho entan'ny fitiavana. Zany no teny manambara indray ny fikasan'Andriamanitra ho antsika dia ny ahatonga antsika olon-dehibe sy vehivavy lehibe mahatratra ny alehiben'ny Kristy. Ary ny tanjony dia ny hitombon'ny tena manontolo ary ho entan'ny fitiavana, satria misy mitombo nefa miady an-trano fa tsy izany no sitrapon'ny Tompo. Koa manoloana izany dia tsika andiny tena eo anatrehan'ny Tompo, ary rehefa vita ny fandinihan-tena dia anao ny hira voalahatra isika araka izany. Fa milohan'ny fandinihan-tena dia ataontsika ny hira 412 sy ny faefatra.
mandona ndombaravarana eo am'nypotsika ny tompo a ko andeha tsika ary angina ary samy anokatra ny varavaran'ny fony manoloanany zany antso izany. Misaotranao zay tompo noho ny amin'ny teny zay nampatsihivinao anay indray fa ny fanirianao ny fikasanao ny planinao dia ny ahatonga anay tsirairay avy itombo ahatratra ny alehiben'ny mariky ny Kristy, mahatratra ny alehiben'ny Kristy ary eniky ny hafenona zay omeny. Fanirianao ny tsy ahatonga anay hijanona ao amin'ny fahazazana, hijanona eo amin'ny toeran'ny fahaterahana, na dia zava-dehibe aza ny fahaterahana indray, ny fahazazana, ny fifoazana dia dingana ihany izany. Fa ny tianao dia ny ahatonga anay tsirairay ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ary tsy topatopany rivotra etsy sy roa, rivo-pampianarana na rivotra ideolojika na rivotra politika. Zao tontolo zao mifanaratsy sy mifanenjika dia raha tsy mijoro lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe zay dia tafalatsaka mamafy ary lasa fitaovana koa mampiely vaovao ratsy, vaovao tsy marina. Misaotra izay satria tsy ho amin'izany lalan'izany ny etsoina ianao, tsy ho amin'izany asa ratsy izany no nanomezanao anay tombonandrom-pahavelomana, fa ho fanasina sy fahazavana, hitondra teny mamy eo amin'izay manodidina anay, ampitombo hatrany ny fanomezam-pahasoavana zay nomenao mba ho ampiasana hampandroso ny ankohonana, hampandroso ny fianakaviana, hampandroso ny fiangonana ary indrindraindrindra hampandroso izao tontolo zao zay miazakazaka ho amin'ny faharatsiana sy amin'ny fanalavirana anao. Tompo tsy hainay nefa ny mitombo raha tsy ao ny fitantananao mahagaga. Koa indreto izay tompo mitodika tanteraka aminao, ianao zay tsy manisa ny fahadisoanay, ianao zay te anadio anay sy anavao anay ary amelombelona ny fanahinay indray. Ianao ilay mamela eloka isan'andro no hitodianay ary anteranay indrindraindrindra amin'izao ora sy fotoana izao. Amen. So
tsika hitsangana andray ny teny famelan-keloka avy amin'ny tompo isika hoy ny tompo izay mandreny tempo ka mino izay maniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloina satria tsy misy intsony fanamelohana ho amin'izay ao amin'ny Kristy Jesosy satria toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba ho anana fiainana mandrakizay mba tsy ho very izy satria mino azy ary amin'izany dia tsy misy intsony fanamelohana amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina no anambarana voavela ny elokareo amen. Miderany tompo miobiny tompo amen. Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra dia eo am-pitsanganana ihany no irantsika an'izany voninahitra zany amin'ny endriny Wenve Saints. Perakisika zao dia miroso amin'ny vakiteny araka ny lazaina teo dia misy andray anjara amin'ny alalan'ny hainao manjery zany ny vakiteny sy ny vavaka rehefa avy eo dia ny hira 7:150 no iratsika milohan'izany vavaka sy vakiteny zany dia mandritra ny hira 1 dia efa miroso etỳ amin'izao ireo mandray anjara amin'ny vavaka sy vakiteny. Thank you.
Iaraka ivavakantsika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra no ny tombonandro izay nomenao anay, ka ahafahanay indray tonga ato an-tranonao hitera sankalazanao ary hiaino ny teninao. Mitenena aminay tsirairay avy amin'ny alalan'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra ho anay, ary aoka ny teny izay hotoriana aminay hitondra vokatra ao anatin'ny fonay sy eo amin'ny fiainanay. Dia ny anaranao no entinay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Misaotra indrindra Jesosy. Amen. Izao dia hovakiana amintsika ny teny izay hitantsika ao amin'ny Jaona voalohany toko 7 andininy voalohany hatramin'ny 12. Jaona voalohany toko 7 andininy voalohany hatramin'ny 12. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Endre manao ahoana ny fitiavana nasehony iray ho antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatrizay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisotra ny ota, ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Anaka, aza vela hisy hamitaka anareo, izay manao ny marina no marina, eny, marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia ny handrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny. Ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Izany no mampiseho miharihary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalainy. Fa izao ny teny nampitondraina izay efa renareo hatramin'ny voalohany. Tsy maintsy mifankatia isika, tsy mba tahaka ny an'i Kaina izay avy tamin'ilay ratsy ka namono ny rahalainy. Ary nahoana no namono azy izy? Satria ratsy ny asany, fa marina ny an'ny rahalainy. Frères et sœurs chrétiens, le monde vous déteste, ne soyez pas surpris de cela. Mais nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi, nous le savons, autrefois nous étions morts, mais maintenant nous sommes rentrés dans la vie. En effet, celui qui n'aime pas reste dans la mort. Tous ceux qui détestent un frère ou une sœur sont des assassins. Et vous le savez, un assassin n'a pas en lui la vie avec Dieu pour toujours. Aimer, qu'est-ce que c'est? Maintenant, nous le savons, Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Voici un exemple. Quelqu'un est riche, il voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin et il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu. Nous rendrons la paix à notre cœur. En effet, si notre cœur nous accuse, nous le savons, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Amis très chers, si notre cœur ne nous accuse pas, nous sommes pleins de confiance devant Dieu et nous recevons de lui tout ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que nous obéissons à ses commandements et nous faisons ce qui lui plaît. Voici ce que Dieu commande. Nous devons croire au nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns et les autres, comme le Christ l'a commandé. Celui qui obéit au commandement de Dieu, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Lui, Dieu vit en nous à cause de l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Zao dia ataontsika aloha le vaky teny tamin'ny voalohany teo dia zay vao manao filazantsara satria fadingana le Samuela voalohany toko voalohany izay tokony ho vaky teny voalohany.
Nous commençons la lecture et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel chapitre 1 versets 20 à 28. 1 Samuel 1 versets 20 à 28. Je lis au nom de Jésus. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Son mari Elkana lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, hâtons de l'avoir sevré. Seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. » La femme resta donc là, et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Miaraka maka ny filazantsara isika izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko 2 andininy 40 ka hatramin'ny 20. Luc chapitre 2 du verset 40 à 52 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny zaza dia nitomboka ny ahery sady feno fahendrena, ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Ary ny ray aman-dreny nakany Jerosalema isan-taona raha avy ny andro firavoravona amin'ny Pasika. Ary rehefa 12 taona Jesosy dia niakatra izy ireo araka ny fanao amin'ny andro firavoravona. Ary rehefa tapitra izany andro izany ka nody izy, Jesosy zaza dia mbola nitoetra tany Jerosalema ihany, nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny izany. Ary satria nataony fa niaraka taminy niara-dia taminy izy, dia nandeha lalana indray andro izy vao nitady azy tamin'ny havany sy ny olom-patany. Ary noho ny tsy nahita azy izy, dia niverina ho an'i Jerosalema nitady azy. Ary rehefa afaka telona, dia hitany teo akanjan'ny tempolo izy, nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra, ka niaino sady nanontany azy. Ary talanjona izay rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny famaliana. Ary raha nahita azy izy, dia talanjona, ka hoy ny reniny taminy, anaka, nahoana no nanao toy izany taminay ianao? Izato alahelo indray ianao sy izaho nitady anao. Fa hoy izy taminy, nahoana no nitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy ho eto an-tranony raiko aho? Nefa tsy azon'ireo ny teny izay nolazainy taminy. Ary niara-nidina taminy nakany Nazarety izy, ka nanoa azy. Ary ny reniny nitahiry izany teny rehetra izany tao am-pony. Ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Amen. Ataontsika eo mpitsanganana ny hira voalahatra.
mbola hivavaka isika arak'izany zany tompo dia hosokafinao tokoa ny fonay na izahay mihitsy no anokatra ny fonay andray ilay teny fiainana, teny mamelombelona ny nofinay rehetra ary teny hany afaka mampitombo anay amin'ny fanahafana anao Jesosy. Misaotra satria izany teny zany no mamelombelona anay ary koa manosika anay andiny tena tsy sanatria fandinihan-tena ho amin'ny fanamelohan-tena fa fandinihan-tena ahaizana maka lesona ahafana miroso hatrany satria izany ny tanjonao dia mitenena aminay tokoa ary araka ny fombanao. Misaotra ny amin'izao fotoana izao zay andraisanay zany teny zany. Seigneur, tu nous donnes ta parole, elle nous interroge, elle nous remet en question, non pas dans la culpabilité, mais pour que nous puissions avancer, car ta parole nous indique des directions. Que nos cœurs s'ouvrent à ta voix, Seigneur, qu'ils soient souples pour se laisser entraîner par toi. Accorde-nous la simplicité et l'humilité qui nous permettront d'avancer sous la conduite de ton Esprit Saint. Amen. Petraksika dia andray miafatra tsotra avy amin'ny tompo isika amin'izao alady ny fianakaviana, alady ny zanakam-pielezana, ary alady koa anoloran'ny fianakaviana ho amin'ny sakrameta ny batisa izany. Mitombo fahendrena, zay no lohahevitra zany narosontsika. Fiangonana, sampana, kristiana, ankohonana na fianakaviana, mitombo fahendrena, grandir en sagesse. Zay no raisintsika tsotra ka izy tokoa moa no tsy aniry tombo na ny araka ny fiteniny malagasy raha tsara ny fitadidiko dia hoe na ny mpamosavy aza mba te hitombo mba te ho maro. Zany hoe ny zavaboary rehetrarehetra zay noforonina dia noforonina hitombo fa isika kristianina koa ny fiangonana dia voamaika aza izay mihitsy ny planin'Andriamanitra dia ny hanahafatsika ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe hahatratra ny ohatra ny fahafenon'i Kristy arak'izay efa nambara teny. Ka raha tiantsika zany, raha tianao anana zanaka raha ray aman-dreny ianao hitombo fahendrena, hitombo tena ary fahasoavana, raha tianao ny tiantsika no hiaina amin'izany fianakaviana, zany tokantrano na hoe fiangonana mateoty. Iriny olona hoy ny mpikabary fa tsy aniry olona. Ary mpikabary mitenen'izany fa amin'izao vanim-potoana farany lahady farany zao dia manasa anareo rehefa tonga any an-trano any hamaky ny Deutéronomie toko 7:20 zay misy teny maro hoe olohany ianao fa tsy ho rambona. Zany ny fikasan'Andriamanitra ho atsika. Tsy tena hoe ho amin'izany fahombiazana izany no planin'Andriamanitra ho atsika zany dia misy tsipika vitsivitsy zany nitsoahana tamin'ny vakiten'ny fandimby teo ahafahantsika hatongavatsika ho amin'izany fitombony zany, fitombon'ny fiangonana, fitombon'ny sampana, fitombon'ny fianakaviana ary maninona koa moa fitombon'ny firenena satria tato ny resaka dia hoe farany mba tsy teneny hoe farany indrindra eo amin'izao tontolo zao ny firenena ny evintsika mamenatra zany dia izao tsy maninona raha izany ary fa mbola azo atao ny mampitombo azy ary izany indrindra no voalahatra ho anio hoe misy fomba, misy lalana ahafahana ho amin'izany fitombona araka an'Andriamanitra zany. Dia voalohany dia izao mba raiso any mba mandray note mba any amin'ny note any amin'ny note any amin'ny finday-tsika any dia mba raisy voalohany dia hoe raha te hitombo isika, te hitombo ny fianakaviantsika ny ankohonantsika dia izao tsy maintsy ho fianakaviana na ankonana miaraka amin'ny fiangonana. Zay
fiangonana fianakaviana miaraka amin'ny fiangonana mba verena zay na dia mahay miteny malagasy sika na tsy mahay miteny gasy fiangonana fianakaviana miaraka amin'ny fiangonana raha vao ohatra ka ataontsika inona ny option miteny malagasy safidy ny fiarahana amin'ny fiangonana hoe rehefa metimety amiko na rehefa malalaka na rehefa tsara ny andro vao miaraka amin'ny fiangonana dia zao ny fitombona manaraka an'izay koa dia tsipika voalohany zany zavatra tsy fiatsika na graventsika zany faritatsika any dia zao hoe raha te hitombo amin'ny fahendrena dia zao tsy safidy fa tena zavatra tsy maintsy atao ny fiarahana amin'ny fiangonana raha tamin'ny tapabolana namaky tsaika izy iny na ay tsy tamin'ny tapabolana fa efa miazakazaka be koa ny taon'izany tamin'ny sasakalin'ny noely a dia namaky ny samoela voalohany tsika ny tantarany nisy rangahy anankiray antsoina hoe Elikana voalaza tao zay toy n'le vakiteny vakina teo dia Elikana nampirafy izy zany a dia nanana ny Penina zay ny vadiny anankiray a niteraka fa ana kosa tsy niteraka dia i Penina zany satria izy oatra niteraka dia tamin'izany moa zany tsy miteraka zany tsy mitovitsony a tamin'izany rehefa tsy miteraka ny vehivavy dia ohatrany hoe voailika ao amin'ny planin'Andriamanitra satria misy an'le teny fikasana hoe avy amin'ny vehivavy no atongavany Mesia dia rehefa tsy miteraka zany namomba ny vehivavy anankiray tao amin'ny testamenta taloha dia ohatrany hoe voailika écarté du plan de Dieu zay ny tena hoe mahafadiran'ovana azy amin'izao a tsy voatery tsy maintsy izay tsony ny jerena azy dia iana anisan'ny momba tsy niteraka dia manabiraby azy sy manesoneso azy foana i Penina zany ary tena oro mihitsy izy tamin'izay fotoan'izay dia rehefa oro izy dia tsaroantsika mivaky teny tamin'ny hoe inona ny nataony namboraka ny fahoriany tamin'Andriamanitra izy zany hoe raha nisaraka tamin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany izy a dia tsy nahazo valimbavaka Samoela zay natolo ny vakiteny androany natolo no an'Andriamanitra l izy dia zay ry zareo a voalohany a raha te hitomby isika na fiangonana io na sampana io nizaniza dia zao tsy safidy ny fiarahana amin'ny fiangonana dia hitanareo zay na tsara azy i Elikana na dia nampirafy ary izy sahirana ihany garainy hoe iza no safidiny amin'ny Penina sy ana fa na izany aza tsy nisaraka tamin'ny fiangonana izy na dia eo azy zay fomba mbola nekena tamin'izany ny fampirafisana koa fa itsika indraindray raha vao mahita zany hoe tsy mety ny ataontsika na tsy mety ny ataony namantsika ny havantsika dia iny ve dia makany am-piangonana tena ho an'ny fiangonana mihitsy a mila ny fiangonana mihitsy isika ao amin'ny fahadisoana satria ny fiangonana rery ihany no afaka manitsy an'izay tsy mitifitra azy tsy manondromolotra azy fa ain'Andriamanitra manova olona ary ny fiangonana natao hiovana sy hitomboana tsika mila miala amin'izany zay le mifampijery sy mifampitsara hoe reny veranga dia mivavaka reny ony dia makany am-piangonana tsy zany Elikana raha ohatra ka izy nijanona tamin'izany hoe ka za jerety ataoko ty na iana hoe sa efa fadiran'ovana dia aleo mitady lalakafany fa tsy nakany amin'ny tempoly dia tsy ho tanteraka teo any ny teny fikasan'Andriamanitra zay zany ny zavatra tsara ny fiangonana ny olona miaraka amin'ny fiangonana ny olona azo inona fa mitombo izy hitantsika koa zany teo amin'ny Josefa sy Maria voateraka zazalahy izy Jesosy dia ny zavatra nataony lahara-pamena dia nakany amin'ny tempoly nanolotra ny zanany eo amin'ny tempoly ary na dia teo aza ny olana maro zay tsy maintsy nisedrany satria namoaka didy Heroda hoe tsy maintsy vonoana avokoa ny lehilahy rehetra rotaona no midina satria mijerijery izy hoe teraka ho ny Mesia nangorohoro Heroda matsy rehefa hoe teraka ny mpanjaka dia matahotra ny sezany izy dia hoe teraka ny mpanjaka dia ny vonoana daholo ny zazalahy rehetrarehetra dia manoloana izany sedra izany i Josefa sy Maria dia zao tsy nampiontsina azy tsy nataony mihitsy zany hoe ho sakana tsy hanolorana ny Jesosy eo amin'ny tempoly
Marie et Joseph, à travers les difficultés de leur vie de couple et de leur vie de famille, sont restés unis, et les épreuves, bien loin de les séparer, ont cimenté leur amour. Zay le izy satria tamin'izany fotoana zany namenatra any ahoana koa zany vehivavy zany sy na i Josefa vadiny ary saika ametraka azy mangingina. Ahoana zany vehivavy bevoka zany nefa tsy nanambady, ary zay Josefa nandray azy, ary nateo azy ny fanenjehany Heroda dia tsy nanaka anazy mihitsy zany, tsy hiaraka amin'ny fiangonana. Dia mazava ho azy fa ny fianakaviana zany na ankonana zany na zanakam-pielezana any izy, ary zay no mahatonga hoe ivavahana manokana reny zanakam-pielezana reny mba hahatonga azy any amin'ny toerana misy azy any hiaraka amin'ny fiangonana. Dia zao tsy maintsy koa fianakaviana zany na ankonana na kristianina tsy hivavaka, zany hoe olona miaina amin'ny vavaka. Hitantsika Iana tamin'ny vakiteny voalohany izay nitohizana teo, dia manoloana ny sedra izay niainana dia zao nivavaka isan'andro izy, namboraka n'izany teo anatrehan'ny tompo izy, ary Eli lay mpisorona be rehefa nahita azy nivavaka dia izy ary nieritreritra hoe mamo ianao, nieritreretsiny satria Iana zany mihetsiketsika ny vavany fa ny ao am-pony ao zany tsy eno. Dia Eli lay mpisorona mijery ina koa ary zany vehivavy manao ohatr'izao zany ny vavany, dia ozy okizay fa ohatran'ny tena mamo ianao fandana amin'izay mody. Dia ozy izy Iana hoe non, tsy mamo atompoko fa mamboraka ny alaheloko sy ny fahoriako eo anatrehan'Andriamanitra, mamboraka ny atao-poko. Ny fianakaviana zany ny kristianina nizaniza te hitomba dia tsy safidy ny fitiavana vavaka. Indrindray tsika ataontsika option le izy, ataontsika safidy le izy, ohatran'ireny tsika mividy tsy haiko re inona re zany zao ny malaza amin'izao hoe mividy fiara zany, ohatra hoe mividy Tesla na tsy haiko zay ao anatin'izay ny ao anatin'ny saiko. Dia amin'ireny ianao mena safidy hoe inona ny loko maitsa fotsy, intérieur cuir sa misy an'izao sy misy an'izao, Jean Talus sa ohatr'izao, dia asiko an'ity. Dia ataontsika ohatr'izay koa ny vavaka hoe rehefa mba afakafaka mivavaka, rehefa malalaka mazana, rehefa dona-paoriana zay vao mivavaka. Dia eto zany dia tsy maintsy fianakaviana tsy hivavaka le olona, miezaka mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra koa amin'ny alalan'ny fandiniana ny soratra masina. Zany hoe tsy fianakaviana mianina fotsiny amin'ny fakanesana any am-piangonana isan-kalady, zava-dehibe ny fivavahantsika isan-kalady ohatran'izao, fa tsy ampy zay, fa tsy maintsy misy koa zany fianakaviana mifampitaiza, raha zay no ilazana azy amin'ny fiombonany amin'ny fiangonana. Ary zay mahatonga ny fiangonantsika hoe misy sampana valo. Tsy ho tanisaky hoe izy ireo valo ireo, fa reny sampany reny dia natao hitaizana. Voazaza ho an'ny arena zao manino tsy izy ho atolotra amin'ny batisy izy, indraindray efa vita batisa zay vao ampidirina sekoly-alahady, fa mbola tsy vita batisa ary izy dia efa miditra sekoly-alahady, satria sehatra natao hitombona ireny sampana valo ao amin'ny fiangonan'ireo. Raha afaka-pisy mbola hitombo ihany, ary zay mahatonga an'ireo sampana valo ireo hoe atao indray izay ampiraisany, fa tsy samy andeha ho azy, samy andeha hoe zay sampana izao dia andeha an'izao. Dia ao koa zany ny fidirana zany, satria amin'ireny toeram-pitaizana fibeazana, ny tilany dia zany fitaizana fibeazana. Misy natao hoe fifoazana, mifo isan'andro san'andro, fa tsy mijana amin'ny fifoazana fotsiny fa mila mitombo amin'ny zavajavatra rehetrarehetra, tsy fahaterahana ihany fa mila fitombona koa. Ka ny fitombona apetraky ny fiangonana dia zao reny fianarana teny soratra masina, pas à pas Bible, mandeha tsikelikely, réunion des prières any amin'ny sampana, sehatra natao hitaizana ireny, satria betsaka ny zavatra azo rantovina sy tovizina amin'ny alalan'ireny sehatra ireny. Dia ny
tsipika manaraka zany dia zao fianakaviana tia vavaka izy ary manome zava-dehibe ny fandiniana ny soratra masina. Dia manaraka an'izay koa dia zao hoe fianakaviana manompo an'Andriamanitra izy manao zava-dehibe ny fiainana ara-panahy, fanokanana fotoana mba hanaovana fanompo-pivavahana ao tokantranao miaraka. Tsy voatery tsy maintsy le cultadiny ray sasany eto amin'ny fiangonana no atao fa mba misy fotoana zany iarahana mivavaka na amin'ny sakafo zany na elanelana eny. Misy olona marary any dia mba taizana amin'izany ny ankizy hoe hivavaka ho an'ny marary na hivavaka ho an'ny olona naombo tsy amin'ny fahoriana ihany ny vavahana fa hoe nahazo afa-panadinana ho ny namany any ampianarana any dia misaotra an'Andriamanitra noho izany. Ka izay no hitaizana ny fiangonana zany, hitaizana koa ny zanakitsika ny mba manolotra hira ny anankiray dia misy manao vavaka dia vavaka foy araka le iainantsika isan'andro hoe ABC de la prière, A audible, B brève, C centré sur Christ, et tout le monde termine par Amen pour dire que je m'approprie à ce prière-là. Ary zay no hoe araka ny soratra masina hoe zaro amin'ny lalany tokony aleny ankizy mbola kely izy dia efa taizana amin'izany. Ary zany ny fanekena atao amin'ny batisa koa, fanekena ataon'ny ray aman-dreny hampianatra ny zaza ho amin'izany fiainana tenin'Andriamanitra sy fitiavana tenin'Andriamanitra zany. Ary Andriamanitra dia mandreny vavaka ataontsika na reny vavaka nataony ihany izy. Ary zay no nahatonga azy nanome ny anarana hoe Samoela. Araka ny teo dia hoe natolony raha mamaky ny Samoela voalohany toko 9 voalohany teo isika rehefa nahazo an'le zazalahy izy dia zao no teniny ary hoy ihany tompoko raha velona koa ny ainao. Izao ilay vehivavy nitsangana teto anilanao ka nivavaka tamin'ny tompo, ny azahoako ity zazalahy ity no ny vavahako dia nomeny ny tompo ahy izay nangatahako taminy. Izao kosa dia manolotra azy ho an'ny tompo eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'ny tompo izy. Zay no reny zany nangataka tamin'Andriamanitra izy dia zao atolony an'Andriamanitra indray le zanany. Ary zay no mahafaly misy fianakaviana manolotra ny zanany ho andray ny sakramentany batisa ho an'Andriamanitra satria fantany fa fahasoavana ny manana an'Andriamanitra. Te hitombo ary tiana hitombo ny zanakitsika dia mila atolotra amin'Andriamanitra izy, mila taizana ny fiangonana izy satria misehatra hitaizana eo amin'ny fiangonana. Zay ny amin'ny resaka fifandraisana amin'ny fiangonana fa tsy ampy zay mandringa mandeha ila raha izay fotsiny ihany satria betsaka ny olona mivavaka izy dia adinony indray ny tokantranony. L'église est une chance pour chaque famille, mais la famille aussi est une chance pour l'église. Chance au sens tsy kisendrasendra ny tiano tenena zany fa opportunité na bénédiction. Tsika matsy va miteny chance, manao chance tsy zany ny tiano tenena fa opportunité au sens opportunité. Dia ny tsipika manaraka zany dia zao hoe fianakaviana na ankohonana mamelona sy mitahiry fiombonana. La famille doit être un lieu de communion, misy firaisana, fifampizarana ao. Mazana manko dia zao tamin'ny alarobia Noely teo laza ampahany amin'izay hoe mazana dia ohatrany lasa karazana resto sisa ny tokantrano. Restaurant io tinenina io ao ny restaurant reny tonga ao isakafo dia alefa ohatriny ny addition dia behena na ohatrany hôtel fatoriana, efitrano fatoriana araka ny tenin'ny pikabary ihany hoe ahoana moa le izy nona manontany lera ero vinany sakafo rehefa nona zany ornana ormama ordada amfiry zao nona izy zay dia manontany ora dia rehefa vokindray izy dia manontany fandriana dia ohatr'izay le tokantrano zany ohatrany hoe toerana isakafoanana sy atoriana fotsiny hôtel restaurant fa tsy misy akory fifampizarana nefa te hitombo, tsy misy akory fiombonana na tsy misy tsony fiombonana dia mila velomina zany ary mila tahirizina. Efa mety misy amintsika
tokantrano misy amintsika ohatr' zany efa nitena hoe indraindray ary zany nentin'ny modernité misy frigo mahafinaritra be eo alaméricaine misy ale glaçon reny fa eo koa ny postita metrahana hoe jereo atsenanina ny anina eo zany lasa eo ny resaka fa tsisy fiombonana miresaka ntsony hoe ho an'ny dada sineny ho an'ny zoko sy zandry fa efa eny amin'ny frigo sisa na any amin'ny message no andefasana ny afatra dia mila velomina raha sanatry zay ny hoe tsy tonga andeha hitsara ny tenin'Andriamanitra fa mamelona ndray zany fiombonana zany mila velomina zany satria mazana ny fiombonana efa mitsilopilopy efa mitsirepirepy dia mila velomina ary efa velomina izy dia mila tehirizina ndray satria zavatra natao ahatra sy hitoy ny fiombonana ao amin'ny tokantrano nefa manam-pahavaloko izy zay nge ny teniny vakiteny tamin'ny Jaona to hoe andrava ny asan'ny devoly zay teneniko foana fa samihafa ny atao hoe devoly sy ny démonie mamatotra manangeja fa ny devoly diabolosy mampisaraka ary ny sarahany voalohany dia ny ao ankohonana ataony miady mpivady ataony miady ny piraitapo fanapatsinay ary indraindray tsy mifampiteny tsy mifandevy maty dia rehefa tonga amin'izany no miseho ao amin'ny fiangonana ao amin'ny tokantrano dia misy fiatraikany any amin'ny fiangonana zany misy fiatraikany any amin'ny firenena zany rehefa tia ampisonitra firenena tsy hoe ahena ny fiterahana hoe atao dimy mianaka fa raha vao valo na folo dia mahantra raha tiana handroso ny firenena dia mila zao taizany izy ireo amin'ny fiombonana ny fifankatiavana fifampifaneraseresana fa tsy fampihenana ny isan'ny mpiambana ao amin'ny tokantrano mahotsy tonga dia ny tenen'izao hoe ny olona anankiray ozy izy tsy olana mihitsy na be ara ny mponina eo amin'ny firenena anankiray satria ny lehilahy anankiray manana vavaray fa manana tanana roa sy tongotra roa zany hoe beaucoup plus productif que consommateur dia tsy ny fanenana ny isan'ny eritreretina oloza ny fitombony jereo ny any Russia amin'izao manao planina zareo ampitombo ny mponina ho aminy satria mehantsy ohatr'izany ny any Corée ohatr'izany ny any Japon Italie Amerika ka tsy mivahaolana ny hoe ahena ny isan'ny mponina fa arakaraky ny olona mponina ka volona mamokatra reo raha mitombo dia mitombo ohatr'izay koa ny arikarena zay zany ny tsara ho fantatry ny tsika fiangonana zany amin'izay fotoana izay hoe raha tia tsika hitombo ny fianakaviana anankiray dia tsy maintsy ny fiombonana aloha la communion et communication io koa indraindray dia zao diso fihevitritsika amin'izao indrindrandrindra tanora ny eritreretina atao hoe communication dia l'art de manier les technologies de communication ce sont des moyens de communication amin'ny teny fototra étymologiquement ny atao hoe communication communiquer dia misy hoe comme sy niquer en grec dikany hoe niquer aza raisina amin'ny lafiny hafa fa zao vaincre ensemble zany hoe mandresy miaraka ka tsy communication raha ohatra ka tsy mandresy miaraka ohatra hoe atao amin'ny fiangonana zao misy atao hoe communication dia ny tanjony dia zao hoe comment vaincre ensemble tsy hoe vaincre moi-même avec ma partie ou mon groupe mais vaincre ensemble voilà ce qu'on appelle communication dia ao amin'ny ankohonana koa mila an'izay mila mamelona sy mitahiry ny fiombonana dia zao raha te amelona sy mitahiry dia zao tsy maintsy manokana fotoana le temps est précieux manokana fotoana anaovana fifampizarana mizara trouver un temps pour le partage fampiresaka mipivady ndraindray mpivady efa tsy manana fotoana tsy ny fampiresahany noho ny azakazaky ny fiainana indrindraindrindra nakabeazantsika misy an'le atao hoe horaire décalé zay tratran'izany da didiko sary za tonga an-trano ny zanako efa matory izy mandeha mianatra za mbola eo ampandrina dia ohatr'izay koa mpivady mety possible hoe ndray tonga eo ndray tsy eo dia tsisy fotoana itso ary zay ry havana noho ny vavahana sy nandolena tamin'Andriamanitra na azahoana n'izao fiangonan'izao satria isika taloha mbola ny ladia tolakandro no mivavaka fotoana mba tokony androborobona ny fiombonana hoe mba miaraka ny ankohonana miara-misakafo zava-dehibe ne zany dia tsika mandritry ny herinandro efa tsy miaona ny mpivady sy ny zanaka ny
sabotsy lasa manao korsa sy manao ny zavatra ery lahady a lasa mivavaka indray anisany ary isaorana zay ny isaorana an'Andriamanitra mahazo an'izao trano zao satria rehefa vita ny fitaom-pivavahana izao dia afakitsika na ny sampana mamerikira na ny ankonana lasa mitsangatsangana izy mba mandeha makarivotra ny tendrombohitra na eny an-dranomasina amola volana sy hitahirizana ny atao hoe fiombonana sy fifampizarana. Eritrereto fa zava-dehibe ny nahazahoana an'izao fiangonana izao mba hanana ny tokantrano sy ny ankonana tsirairay moment de partage, moment de tendresse. Tsy voatery tsy mila vola be ny amin'izany endaotsika mba hoe ny amoron-dranomasina jerin-dranomasina ny olona avy any Paris ny avy any toerana hafany tonga aty amintsika isika za voalohany amin'izany isaky ny misy vahiny zay fa mba makeny a La Ciotat eny a Marseille nefa ilainy zany lafi ny zavatra teo dia le hoe mivavaka manokana fotoana mivavaka manokana fotoana amin'ny fiangonana manokana fotoana amin'ny fianarana tenin'Andriamanitra dia izay no eritreretintsika hoe mitombo tsy mitombotsika raha zay ihany fa le ankonana koa dia zao mila fotoana hifampizarana zarana zay mavesatra tonga ao an-tranao ny zaza na tonga ao an-tranao madama any amin'ny toeram-piasany ihany izy mavesatra mety misy harcèlement satria izy ohatra ka hoe tsika avy amin'ny mpifindra-monina dia ny lokontsika io na tiatsika io dia zao na manana taratasy sy vazarytsika dia zao eo anatrehan'ny olontsika vahiny foana dia misy akon'izany any amin'ny asany mavesatra dia mba tonga ao an-trano izy izany tokony hitarainany tsisy mieno dia mila an'izay fotoana izay hifampizarana dada sy neny dia ohatran'izany koa ny zoky io zanakitsika eo any ampianarana any mety misubira harcèlement fa tsy tsahany no miteny amintsika dia aiza izy ny teny aiza izy ny zara ao amin'ny ankonana dia eo amin'ilay fizarana io tsy misy mibedy tsy mety zany etaonao zany dia inona ny navalinao fa avela izy amboraka mivesatra ao aminy ao rangahy mihaino an-dramatoa ny zoky mihaino ny zandry mihaino ny zoky ranabavy mihaino ny ranabavy ohatrohatran'izany ny ranada mihaino ny ranada raha nomeny ny tompon'izany dia anjarantsika mandiny teny hoe mametraka fotoana ohatr'izany ve tsika indraindray le télévision koa moa enjana be dia eo dia efa samy manana ny chaîne ny daolidaoly hitsy chaîne ny anina dia hitsy anina dia hitsy ny anina tsy ohatran'izany ny any amintsika any any aminay aloha dia efa misy efa miprofila hoe profila andrano ty profila andrano io profila andrano dia le fotoana efa vitsy tsy hoe tsy atao reny zay indray aloha io indray pasteur contre la modernité jamais ilainy reny fa nyfotoana iainantsika zao mila croquena ny teknologie sy modernité satria zay ny atsika zay fa mila endritsika mila mitombo amin'ny fahendrentsika mijery hoe eto zany aleo mba atokana mihitsy fotoana andaotsika mba hiala voly andaotsika mba hanao vakansa kely andaotsika mba hanao an'zao dia tsika manana le fijere fiangonana kristiana na fianakaviana kristiana dia tapahana reny toeran'ireny zay zany le izy tokantrano tsy ahaka dia ao amin'ny tokantrano ao no ilazana ny zavatra mavesatra rehefa tsy lazaina ao amin'ny tokantrano dia tsy maintsy tsy lazainy foana any hoany zay no dingana manaraka betsaka ny azo lazaina ny fotoana nefa mandeha fa dia zao hoe misy resaka zany hifanaovana amin'ny tokantrano ao dia ilazana zay mavesatra fotsiny fa raha variana fotsiny tsika hoe za zao ohatra hoe mijery baolina zay ny tiako dia eo amin'ny baolina dia madama mijery ny tsaiko misy manany azy koa izy tiany dia inony azy dia ohatr'izay ny ankizy efa manany azy dia tsisy fotoana hifampizarana dia iny le partage sans dire hoe mety na tsy mety mila lazaina fotsiny fa misy fotoana koa zay tokony hanaovana dinidinika tena dinidinika conseil de famille ohatrany hoe dans une église il y a un conseil il y a le comité hoe ahoana nanaovana n'ity fiangonana ity inona ny lahara-pamena inona natao dia ao amin'ny tokantrano koa mila mijeren'izany ny ankonana hoaiza avy aiza ary hoaiza inona natao lahara-pamena tsy hoe zay mivoaka rehetrarehetra dia vidiana satria amin'izao les sociétés de consommation manosika atsika hividy amin'izao koa ianao rehefa micommande androany raha pitsy dia tonga za ao anatin'izany sao dia nareo mieritreritra hoe za tsy ao anatin'izany mantainga ary raha misy koa mpitoroteny izy mieritreritra hoe izy ny tena dadany ka mety daholo ny ataony aza manaraka an'izany olona zany fa ao anatin'ny ady itsika rehetrarehetra
samy miezaka sika rehetrarehetra hoe ahoana no ampitomboky ny ankonako raha men'Andriamanitra fahasoavana raha men'Andriamanitra fahasoavana mpendraikitra eo amin'ny sampana ahoana no ataoko ampitomboana ny sampana eo amin'ny fiangonana eo amin'ny firenena ho amin'ireo mpitondra ireo na mpitondra aiza io na mpitondra aiza dia izao matoa ianao mitondra dia natao ampitombo dia mitombo ve ny olona hoentinao sa mihetry zay ny fotoana anaovana jindinika zany la famille doit être un lieu d'entretien tany hoe entretien entretenir mila karakarana misy sahatra ifampizarana ny mavesatra zaraina misy dindinika araka ny lioka toko faharoa andiny fahavalo amby efapolo teo dia zao misy conseil de c'est pas conseil de classe mais conseil de famille tsy hity Jesosy tsy zay le izy teo mandeha izy telo mianaka hiakatrany Jerosalema dia rehefa ody dia izy mivady mety nanao dinidinika teny an-dalana teny fa ay le zanany efa tsy otsona eo fa tonga saina efa tonga ny an-trano vao ay ary tatseo le menaky ny aina dia conseil de famille vorina ataotsika hivory dia eo ny tena anaovana le teny tsy misorona ndraindray mantsy amin'izao matahotra ny teny ny zanaka satria ny zanaka indray zao no mibaika tsy ny antsika malagasy fa ny hafa l'enfant roi iny tsy ataon'iny dia tsy maintsy tanterahana dia eo ny tanaovana teny tsy misorona hoe rehefa diso dia diso raha vao amina vondrona anankiray zany misy olona manao tsy mety dia jerena fotsiny dia tsy hitombo zany rehefa miteny nefa ianao tsy maintsy mahazo raha mizanaka dia zay t'es méchant tu es méchante mais tsy maninona tiako ny hitombonao dia zao tsy maintsy tsy misorona amin'ny teny azo atao amin'izany any amin'ny sampana azo atao amin'izany any amin'ny fiangonana azo atao amin'izany amin'ny firenena misy firenena dia zao manao ny ataony dia misy impunité totale misy dia zao satria izy manam-bola mahalala olona dia zao ny olona tsy manana no migadra fa ny olona manao zay tiany atao tsy hitombo naoviana ny firenena misy an'izany tsy maintsy misy foana ny hoe conseil de discipline hoe rehefa diso dia diso na izy fa tsy hoe satria mahalala olona satria ohatr'izao tsy hitombo mihitsy ny vondrona na firenena na fiangonana na tokantrano misy an'izany mandeha ny fotoana zareo raha mifaniriko dia hotohizana lavitra satria be dia be le izy fa misy anankiray zay indraindray ataontsika fiangonana kristianina ambanin-javatra dia ny fanokanana fotoana ialana voly kristianina ve dia manao an'izany mandany fotoana zany fiangonana kristianina ve dia manao an'izany fianakaviana kristianina ve dia miala voly distraction tsia tena mila atokana mihitsy ny fotoana anaovana une famille qui consacre un temps pour une détente rehefa tsy détendu ianao dia tendu dia vao misy zavatra kely dia mirefitra zay nge le izy tsy voatery tsy maintsy le olona no ratsy fa tellement tendu ary le mahatendu tsy voatery le vady aman-janaka no mahatendu atsika na le akonana na le mpiara-mivavaka fa le rythme on vit dans un rythme faramineux tsy haiko raha zany ny fiteny azy manaraka zao dia 5G mandeha fiaran-dalambe ianao dia TGV any amin'ny pays hafa ny Shinkansen tena tsy tara mihitsy fa tena hoe segondra 12 segondra no tahany fahatarana ao anatin'ny taona zany hoe tena manery ny fotoana hoe tsy maintsy vita aingana amin'ny fotoana fohy ary vita tsara voilà la pression sociale na dia tratran'izany tena hoe sous pression hitanao ohatra ndreny cocotte minute reny tena mangotragotraka na tokantrano na fiangonana mangotraka mihitsy dia tsy maintsy misy soupape de sécurité fa nahoana raha tsy tsemanao foana iny soupape iny tsy maintsy irefitra iny dia ny fianakaviana ny fiangonana ny firenena ny vondrona anankiray dia zao tsy maintsy manokana fotoana eritreretiny olona ho aitraitra zany fa tsy aitraitra mihitsy zany fa ao amin'ny soratra masina betsaka no andalana soratra masina milaza an'izany fotoana mba hiarahana milalao
tsika mahatonga indraindray reny nazara nisy dokotera zay niofana taty andafy dia nitsangatsanganytsika le manao fitsangatsangana iny dia aoriana koa izy dia manao beloty zay dia gagabe le ranamana dia nijereko hoe fa ahoana ina mahagaganao hoe pasteur manao beloty ve satria mariny zany betsaka ny hoe raha vao pasteur dia tokony tena mantomantona be dia miaraka misatroka dia tsy mikasikasika amin'ny olona dia mipataloha somary lavalava misy an'izany fa tsy zalo zany dia manao beloty tena fitsangatsanganana dia nijereko izy fina mahagaganao hoe pasteur manao beloty tsy tsisy ananao tsy hoe pasteur manao beloty fa pasteur mahay beloty tena gaga izy say eritreretiny zany rehefa kristiana ianao dia izao tsy manana fotoana anaovana an'izany hoe fiarahana amin'ny lalao nefa amin'ny alalan'ireny lalao reny misy règle du jeu hoe tsy azo atao no miteny latoblenina rehefa tsy manana ianao dia mipaika fa tsy hoe atelina le izy fianarana ane zany satria tsika disciple de Jésus-Christ vous êtes mes disciples et dans le mot disciple il y a discipline mila zavatra ary ao amin'ny lalao kilalao reny ny anarana zany rehefa mitifitra ianao dia le olona namana ny tsiry rehefa tsy ny anao misy mila zarina amin'izany ny ankohonana mba manana fotoana zany ilalaovana miaraka anaovana détente maka-rivotra sy ny sisa sy ny sisa dia raha tiatsika hitombo ny ankohonantsika misampana dia misy fotoana izay ivoahana iarahana milalao iafarahana mizaha miaraka mandeha zay ngamba no raisiko tsipika vitsivitsy petsaka ny zavatra azo lazaina raha mivaky teny anio fa ny fotoana mandeha fa anjarantsika tsirairay no mijery an'izany raha te hitomba zany dia zao ny fiarahana amin'ny fiangonana raha amin'izay fiangonana zay dia misy tenin'Andriamanitra vavaka ary fidirana amin'ireny sampana fibeazan'ireny dia zavatra lehibe zay fa mila koa tsika manokana zany ao atokantrano fotoana iombonana moment de convivialité moment de détente tsisy bedy tsisy fa miaraka satria teneniko foana izy ty rehefa manao formation na mariage indrindrandrindra miaraka amin'ny ray aman-dreny reo zanakitsika ireo nge 20 taona 20 taona nge reo no eo dia avy eo lasy manambady findra toerany findra vohitra dia araraotina zay fotoana izay araraotina zay fotoana zay iarahana miaraka amin'izy ireo. La famille est un lieu de croissance par excellence. L'église est un lieu de croissance par excellence. Une section, c'est là jusqu'au grand, au groupe de dames, est un lieu de croissance par excellence, non seulement des enfants, mais aussi des parents. Croissance physique, croissance relationnelle, croissance spirituelle. Et il appartient à chacun des membres de la famille, membres de l'Église, et plus particulièrement aux parents, aux responsables, d'assurer cette croissance si indispensable à tous. Amen.
misaotra ny antokopirintsika ny amin'izany izao tsika dia roso avy hatrany amin'ny batisany arena ataontsika ny hira voalahatra 7:valonjato dia amin'ny roso ety amin'ny laona ny fianakaviana manolotra ny zanany amin'ny batisa angatahana koa ny filoha ety amin'ny laona 808. Zany tokoa io ahatratranao Jesosy ny tena mahafinaritra io ihany misy zava-mahasoa ary resy lahatra an'izany ny fianakaviana dia manolotra ny zanany ho amin'ny batisa araka ny didy izay nataon'i Jesosy Kristy hoe fanomena any fa efa narehetra ny an-danitra sy ety an-tany ka mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ary hitandrina izay rehetra nandidiko sy nampianarako anareo ary zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par obéissance à cet ordre, l'Église baptise les croyants et leurs enfants. Donc là, on a un baptême d'un enfant de parents croyants. On ne baptise pas des enfants qui n'ont pas de parents croyants, ni des mamies ou papis croyants, parce que la promesse de l'Alliance est pour ces enfants. Nous allons écouter alors les instructions bibliques en ce qui concerne le baptême, par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, le baptême souligne le fait que nous, adultes, et nos enfants, nous sommes nés pécheurs. Teraka taomniuta ici. Nous sommes par conséquent sous les jugements de Dieu et nous méritons sa juste colère selon Éphésiens 2, verset 3. L'eau du baptême nous rappelle notre besoin d'être nés de nouveau et pardonner de nos fautes et nos manquements. Ndrano batisa dia mampatsiahantsika fa mila hateraka indray isika ary mila famelan-keloka sy fanadiovana. Le baptême est aussi le témoignage de la bonté de Dieu. L'eau du baptême ne détient aucun pouvoir en elle-même. Toutefois, par le baptême, le Seigneur nous représente visiblement sa grâce et nous confirme sa promesse. Il met son nom, Père, Fils et Saint-Esprit, sur nous et nous appelle à lui. Le Père nous reçoit dans son alliance, promet de nous adopter dans sa famille et nous rend héritiers de la promesse
je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, promet de nous purifier de nos fautes par son sacrifice sur la croix, fait une fois pour toutes, et de nous faire participer à la vie nouvelle, à la nouvelle vie de sa résurrection. Le Saint-Esprit promet de nous faire naître de nouveau, de nous faire participer à toutes les bénédictions spirituelles en Christ et de nous faire grandir dans la vie nouvelle jusqu'à nous rendre parfaits au jour où Jésus-Christ reviendra. Donc, le baptême nous appelle à assumer notre responsabilité dans l'alliance. Le Seigneur Jésus nous appelle, nous, adultes et nos enfants, à placer notre confiance en lui, à l'aimer de tout notre cœur et à vivre la vie nouvelle dans l'amour, l'obéissance et la justice. Si par faiblesse nous rendons coupables de péché, de manquement, nous ne devons pas rester accablés en doutant la grâce de Dieu, mais plutôt nous repentir et croire fermement en ses promesses. Car le baptême est un témoignage digne de foi de l'alliance éternelle fait par Dieu avec nous. Si par contre nous fermons nos cœurs à la grâce de Dieu, nous attirons sur nous sa colère et son juste jugement. Le baptême est administré aux enfants des croyants. Notre Père céleste, après nous avoir reçus dans son alliance, veut y recevoir aussi nos enfants, même s'ils ne comprennent pas encore tout ce que le baptême signifie. Car s'ils ont part, sans le savoir, à la condamnation d'Adam et Ève, ils ont part aussi, sans le savoir, aux promesses de Dieu et à l'alliance de grâce en Jésus-Christ. Bien que la promesse de l'alliance soit la même en essence dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance, la grâce de Dieu pour la consolation des croyants est encore plus manifeste dans la nouvelle alliance. Voilà les paroles d'instruction et qui rappellent aussi le sens du baptême, le signifié du baptême. Le baptême représente l'amour inconditionnel de Dieu. Donc, je m'adresse aux parents, chers parrains, marraines. Vous venez d'entendre que le baptême est une institution de Dieu qui nous atteste la promesse de son alliance. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple, dit-il, puisque vous avez demandé le baptême pour votre enfant Aaron. Veuillez répondre d'un cœur sincère devant Dieu et en présence de son Église aux questions suivantes. Première question. Confessez-vous que Jésus-Christ est votre unique Seigneur et Sauveur? Croyez-vous aux promesses annoncées dans la parole de Dieu et affirmez-vous que sa doctrine du salut est enseignée fidèlement dans l'Église, fidèlement dans cette Église? Vous dites oui, que Dieu nous vienne en aide. Croyez-vous que Aaron, qui est né pécheur par nature et sous les jugements de Dieu, est néanmoins mis à part en Jésus-Christ pour être membre de son alliance, qu'il doit par conséquent être baptisé? Oui, que Dieu nous vienne en aide. Promettez-vous, avec l'aide du Saint-Esprit et le soutien de l'Église, d'instruire Aaron dans la foi chrétienne, de prier régulièrement pour lui et avec lui, de l'encourager par votre exemple et de l'appeler à croire en Jésus-Christ et à vivre comme son disciple? Oui, que Dieu nous vienne en aide. Et je demande à l'Église de se lever. Chers frères et sœurs de cette Église, puisque les enfants des croyants appartiennent à l'alliance des dieux et que les promesses du Seigneur sont également pour eux, donc je vous invite à répondre aussi aux questions suivantes et vous répondez oui, que Dieu nous vienne en aide. Recevez-vous Aaron dans l'amour comme membre de l'Église selon les promesses de l'Alliance? Oui, que Dieu nous vienne en aide.
Vous engagez-vous à aider ses parents en priant pour cette famille et en contribuant à l'instruction de cet enfant dans la foi? Oui, que Dieu nous vienne en aide. Promettez-vous de l'encourager à vivre comme disciple du Seigneur dans la communion des croyants? Oui, que Dieu vienne en aide. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, afin que ce sacrement soit administré pour la gloire de ton nom et pour l'édification de ton Église, nous cherchons ta bénédiction. Nous te demandons le baptême pour Arène. Nous souhaitons et nous voulons qu'il fasse partie de la famille de ton Fils. De même que par sa naissance, il fait partie de notre chair et de notre sang, nous lui offrons ton cadeau dans la simple espérance que sa vie puisse peu à peu le connaître, le goûter et le saisir. Que ton Esprit Saint vienne sur nous et nos enfants et qu'il nous donne dès aujourd'hui le commencement de ce que tu as promis, que nous croyons et attendons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons procéder au baptême. Mais avant de procéder au baptême, je vous invite à confesser ensemble notre foi, ce qui est sur le programme. Minonandemanta retstu panolan, se panolanta sentane, andemanta deftiavana, andemanta de manzaka tramtalundin comandaxai. Andemanta de lapsul fiavesica, afungula palusa isica, yamata muzezica Christi. Tungisitatia mulțum fieri, isul malanas fama rina arfiene, istit nu umați nu armandaxai. Minu fare masnau, isul anavara fanaisi, asaracatemanta isi, fanai laiana robatisa tsere yeto mupina ilai. Mi fate sene zeituma desu otuso e definizik. Tubo aptumbo influnai. Amen. Arine, selon la confession de foi que nous avons professée ensemble, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit avec toi aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et aussi avec toute la famille. Prenez cet enfant et instruisez selon la foi chrétienne que nous avons professée tout à l'heure. Et que Dieu vous vienne en aide comme vous avez promis. Et c'est une bénédiction, le fait qu'il porte le signe de l'alliance, comme quoi l'amour de Dieu le précède toujours. Voilà, merci. Félicitations. Merci. Dia manao sinikely tsika zany amin'ny registre, io moa dia tena marika fa vita ny batisany.
reine, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Oui, il me regarde bien. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne sa paix. Amen. Dia afaka mipetraka amin'ny fianakaviana. Ay moa mbola misy certificat kely. Dia amin'ny anaran'ny fiangonana Ray Manontolo ny FPMA Aix-Marseille no miarahaba anareo no izao fahasoavana lehibe amin'ny fianakaviana izao. Dia araky ny fanekena natao teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana teo sy ny fanekeny ny fiangonana dia ivavaka ho anareo hatrany, anampy anareo amin'ny fitaizana any harena. Dia miarahaba anareo mianakavy tompoko. Dia misy i certificat izay fanamariana izao batisa izao ary misy ihany koa fanomezana ho any harena tolotry ny fiangonana. Dia miaraban'ireo ray aman-dreny sy ireo monitrice ireo koa zay efa mitaiza azy dia saorana azy ireo satria men'Andriamanitra azy ireo ny fiangonantsika. Saotra toko izao dia ataontsika ny hira 3:7 ho afaka manao saorantsika amin'izany dia miroso amin'ny filazandraraha. Voalohany amin'ny 700 dia ny zanakam-pielezana rehetra izay tonga eto dia mba mitsangana eny am-pitoerana ihany 760 raha sitrakareo indrindra dia izay zanakam-pielezana zany les enfants de l'église qui viennent là assister à ces cultes, vous pouvez vous lever sur place sy ana. Ohatran'ny natazana ihany ateo nahita ny sandratra zao teo nahita ny Judisy Manu nahita ny Ando Liantsoa izy akoho maromaro ariarinaria be deaibe izy ireo zanakitsika ireny Tantely Francia ny Ando fa ny Allemagne tonga mamangy atsika ao koa i Whitney ariarinaria raha tsy diso Whitney sy Whitney ato ny zanakitsika koa sady miaraka amin'ny zazakely izy amin'ny telo mianada isany faly zay mandray anareo rehetra ary dia hitrotro ambavaka anareo dia mandritra zay dia ataontsika ny hira aza manadino ny reny ray sy reninao fa izy no nitaiza sy nanasoanao.
faly zay a mahita anareo indray voromarobe toy izao tonga mamangy eto amin'ny fiangonana zay nitaiza sy mialehibe aiko misy antatisahondra tatsapita taty zafady fa tsy hitako sady mangarika kely ihany izy hitanareo tsara iny faly zay a ray aman-dreny zanaka vanginareo amin'izao taona zao a faly ny fiangonana mandray anareo ary mitrotro ambavaka anareo a mitoerana rehetra zay misy anareo dia ny tombonareo amin'ny fahendrena sy mateoti anatrehan'ny olona sy anatrehan'Andriamanitra zay ny tena fanorinay ho anareo indrindra amirapiratrinareo any amin'ny toerana zay misy anareo ary faly zay manana anareo raha zay no amtinana anazy dia mahatsiaro anareo ambavaka foany zay amin'ny andraikitra maro zay ataonareo any amin'ny toerana misy anareo any ary ho tanteraka tokoa ny hoe olohany anareo fa tsy ho rambony ary ho fitahiana ho an'ny olona rehetrinareo any amin'ny toerana zay misy anareo milohany anaovantsika ny andininy manaraka aza mba manadino ny fivavahanao zay no ataontsika andiny fahatelo izay raha tsy diso dia hiaraka hivavaka isika hivavaka ho andreto zanaky ny fiangonana ireto sy zay manatrika koa amin'ny alalan'ny aino amanjery. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur Jésus-Christ, fais ces enfants, nos enfants qui sont ici présents et ceux qui nous suivent par le biais des réseaux sociaux, fais-les grandir dans leurs missions respectives, dans leur sagesse et discernement. Aide-les à rechercher aussi bien dans leurs paroles que dans leurs actes le bien pour le monde. Et qu'en te rendant témoignage, ils contribuent aussi à l'édification de ton Église, ici à Aix-Marseille. Qu'ils se mettent entièrement, Seigneur, à ton service, comme toi, tu t'es mis au service des hommes. Ils ont changé de lieu, mais ils sont là pour nous visiter. Oui, c'est vrai, le changement est toujours difficile à vivre, car nous avons des fois peur d'aller vers l'inconnu, mais tu nous as promis en Jésus-Christ d'être toujours avec nous. Oui, car le changement fait partie aussi de la vie, parce que toi, tu nous appelles à évoluer, à grandir. Et les succès auxquels tu nous destines aussi n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, tout près. Le succès se construit. Le succès se construit avec toi et pour toi, en toi, jour après jour, dans la foi en toi, dans la confiance que nous avons en toi, dans la mise en pratique aussi de ta parole qui nous montre le chemin. En tant que chrétiens, nous devons saisir avec foi les situations dans lesquelles tu nous mets face et croire que le meilleur est toujours devant nous. Le meilleur est toujours devant nous car tu es avec nous, tu es à côté de nous. Amen. Ataontsika eo am-pitsanganana zany le andininy firy izy teo fa efatra aza mba manadino ny fivavahanao dia tsika rehetra miara-mitsangana nireo zanakitsika reo. Sika sao dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharaham-piangonana isika.
dia mbola faly miarahaba antsika ry havana amin'izao alahady fa 7 volana desambra 4 izao alahady farany amin'ity taona ity zany natokantsika fiangonana ihany koa alahady ny fianakaviana sy ny zanaka ampielezana dia mbola manolotra hatrany ny fiarabana ny zanaka ampielezana rehetra izay tonga manatrika etona na izay manaraka ihany koa amin'ny alalan'ny tambazotra miarahaba ihany koa ny fianakaviana sy ny ankonana manontolo izay tonga miara mivavaka eto dia Andriamanitra manakarepahasoavana ne omba sy tayanareo mandrakariva dia miarahaba hatrany ireo izay manaraka izao fanompo-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra ary misaotra ny pasteur Jean-Nourandrinandrasana isika nitarika antsika tamin'ny fanompo-pivavahana androany nitondra ihany koa ny afatra Andriamanitra ao antsika misaotra ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao manaraka izay raha misy amintsika no sambany androany tonga miara mivavaka eto iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana dia amin'ny fofeny fifaliana no andraisan'ny fitandremana FPMA Aix Marseille anareo tonga miara mivavaka eto amin'izao andro anio izao dia ilay Andriamanitra raintsika izay nomba sy nitatana anareo ho tonga eto dia izy ane no mbola hiaraka aminareo mandrakariva ary izy no hitay anareo totoza izay fikasana tsara rehetra ao anatinareo mba ho voninahitry ny anarany dia raha sitrakareo rehefa mirava ny fanompo-pivavahana izy avy ao amin'ny ekipa akay andray ny coordonnée mba hahafahantsika mifanerasera ary ihany koa mba hampahafantarana antsika amin'ny ankapobeny ny mahakasika ny fiangonana afaka mahazo toerana isika ny fandaharam-potoanantsika mandritra ny herinandro moa dia tsy dia misy fiovana firy ny fanompo-pivavahana manomboka hatrany amin'ny 10 sy sasany misy ihany koa ny fianaran-kira isaky ny alahady maraina amin'ny 10 mariana manokana fa amin'ny alatsinainy raha pitso dia misy ny travaux zany dia aoka iomanao amin'izay ary entanina izay afaka ifanometanana ho amin'izany ireto avy ny daty tsara ho tadidy ny faharaiky amby 30 ny volana desambra moa zany dia misy ny réveillon izay misy ny fisoratana anarana mariana fa efa feno ny toerana ka tsy afaka misy tsony zany ny fisoratana anarana ialana tsiny indrindra nefa misaotra be da be fa be dia be zany sika midika fa be dia be tsika nefa nisoratra anarana ho amin'izany dia hirariana mba ho an'izay tsy nisoratra anarana dia mba tsy alahelo fa amin'ny manaraka indray sika miaraka eto ny voalohan'ny volana janoary kosa dia misy ny fanompo-pivavahana izay ho tanterahana fanompo-pivavahana ho ametrahantsika amin'Andriamanitra ny taona vaovao ary zany dia manomboka amin'ny 20 ora dia antenaina koa isika ho tonga maro amin'izany fa zava-dehibe ny mametraka ny taona ho avy indray eo am-pelantanan'ny tompo ny faharaiky amby 10 volana janoary dia misy ny formation ny birao ny sampana miaraka amin'ny birao ny fiangonana ny faharoambin'ny 10 ny volana janoary culte francophone efa nambara tamintsika ihany koa fa misy ny andro natokany FPMA ray manontolo ho an'ny fifadikanana sy mivavaka amin'ny ono nataterahantsika izany dia omenantsika miandalana eo ihany ny andinindininy mahakasika izay ny fahasivy-ambin'ny 10 volana janoary kosa dia misy ny fanompo-pivavahana iraisam-pinoana dia efa miomanao amin'izany koa isika ny fahavalo amby 20 ny volana jona mbola lavilavitra fa efa ambara amintsika ombenimbeny mba hiomana ny tsirairay avy
amam-po amam-panahy ary indrindra hitondrantsika mivavaka izany fotoana dehibe amin'ny fiangonana zany dia ny fanokanana ny fiangonana tiana mampafantatra antsika fa ny andinin-tsoratra masina izay natao anompanana izany fotoana izany dia araka ny hita ao amin'ny Koritiana 2:7-9 amin'ny anaran'i Jesosy fa efa nofidiako sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho aho mandrakariva. Dia misaotra ny tompo isika nahazo izany andalan-tsoratra masina izany marihana fa nisy 7:10 ny andalan-tsoratra masina izay natolotry ny fiangonana hisafidianana tao anatin'izay noho ny fitarian'ny fanahy masina dia io zany no tapaka fa anakinantsika izany andro lehibe izany dia misaotra sika nanome izany teny izany dia ho avy manaraka indray zany ny amin'ny logo ny hira faneva sy ny maro samihafa dia ho azontsika miandalana ihany koa ny andinindiny fa efa hitanina sazy izay manan-talenta ao amin'izany mba efa eritreritra sy hiomana amin'izay. Vaovao manaraka avy amin'ny team events ialana tsiny amin'izy ireo fa efa voaray talohan'ny Noël ity taratasy ity fa zao vao afaka mivakiana noho ny fandaminana maro samihafa. Avec cette première édition de boîte de Noël, par cette action concrète, nous avons pu, en tant qu'Église, témoigner de l'amour de Dieu et de l'espérance qui vient par la naissance de Christ que nous venons de célébrer il y a quelques jours. Grâce à nos dons, nous avons apporté, en tout cas ce que l'on souhaite, un peu d'encouragement et de réconfort dans 15 foyers. Merci pour votre contribution à vivre un Noël plus solidaire. À Dieu seul soit la gloire et de belles fêtes de fin d'année à chacun. Manaraka filazana manjo ny fianakaviana Fafa sy Tantely Ranaivo dia namoy ny anadandreniny Robinson Henri ny alahady 12 volana Desambra tany Venelle. Ny fandevenana dia ho tanterahana rapitso alatsinainy 17 ny volana Desambra ao amin'ny cimetière de la Bosque Sainte-Croix any Venelle ihany. Aorian'ny fanompoam-pivavahana hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana Saint-Hippolyte de Venelle amin'ny ora sy sasany. Ny fitondrana mibavaka sy fampahirizana ny fianakaviana dia ho tanterahana aorian'izao filazan-drara izao. Filazana manjo manaraka na dia ho levina aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Ranjana Doris sy ny iray tampo amin'ny rehetra ny fianakaviana manontolo dia mampandrehantsika fa ny rahavavy ny ranjana Mbelosoa Henriette fantatra amin'ny anarana hoe Minouche dia natsony ray ody any amin'ny zoma fa 17 Desambra 420 teo amin'ny fa 415 taonany. Ny fandevenana dia ho tanterahina anio any an-tanindrazana dia mitondra mbavaka any Doris isika sy ny rahavaviny izay aty miaraka amintsika eto amin'izao fotoana izao ary mitondra mbavaka ihany koa ny fianakaviana manontolo. Ny fampahirezana ny fianakaviana kosa dia ho tanterahina amin'ny herin'ny anio. Vaovao kosa avy amin'ny sehatra nasionaly ny 27 volana Mey ka hatramin'ny voalohan'ny volana Jona dia misy ny rencontre nationale iraisan'ny sekoly alahady sy ny sampana zava-maneno tanterahana amin'ny complexe hôtelier et centre regain any Sainte-Tulle.
ny andindinina sy ny fanazavana dia azontsika ataony manatona ny tompona andraikitra ao amin'ny sekoly alahady sy ny zava-maneno. Toy izao kosa ny rakitra voaraiditsika tamin'ny herinandro lasa teo. Ny rakitra tamin'ny alahady faharoa amby roapolo ny volana desambra dia mitotaly 1357 € et 10 centimes. Nisy ny ao anatin'io zany dia nisy olona nanao fanomezana ho an'ny ezaka-trano 140 €. Nisy ihany koa ny voaloham-bokatra 1290 €. Ny andindinina efa hitantsika eo amin'ny fafana. Ny rakitra kosa voaray tamin'ny fahaefatra amby roapolo ny volana desambra sakaliny noely 425 € ny totaliny. Ny rakitra tamin'ny fahadimy amby roapolo ny volana desambra ny fitambarany dia 5143 € et 10 centimes. Misy kosa ny voaloham-bokatra 965 € 50 centimes ary nisy olona nanao fanomezana ho an'ny banque alimentaire 50 €. Dia apatsahivina trano sika indrindra ho an'ireo izay sambany miara-mivavaketo fa misy anankiroa ny rakitra. Ny rakitra voalohany dia ho an'ny fampandehanan-drarahan'ny fiangonana ary ny rakitra faharoa kosa dia ho an'ny ezaka-trano. Ho an'ireo izay mampiasa carte bancaire dia misy ny terminal bancaire ery aoriana ery, afaka makeny isika manatanteraka izany. Misy ihany koa raha afaka atao ny paiement par téléphone. Misy ny QR code amin'ny sasasasany eny amin'ny WE misy ho an'izay mampiasa PayPal. Ho an'ireo manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra ihany koa dia afaka miscanner izany QR code izany sika anatanterahana ny fanatitra. Ny ekipa finance moa dia vonona hatrany andray ny voaloham-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika ery aoriana ery. Marihana fa efa mifarana ny taona ka raha efa niomana isika na azontsika atao dia mba tanterahantsika androany ny voaloham-bokatra ho amin'ity taona ity mba hanamora ny asan'izy ireo amin'ny fanakatonana ny kaonty amin'ity taona 2024 sy 2025 ity. Dia misaotra antsika hatrany amin'ny izay atolontsika ho an'ny tompo mba ho voninahitry ny anarany. Ny banque alimentaire koa dia misokatra hatrany ho an'ireo izay mila izany ary izany dia hitantsika ho amin'ny salle Carmel. Azo ataony maka izany avy hatrany na manatona ny tompona andraikitra raha tsy hitantsika misy azy. Izy afaka manohana izany banque alimentaire izany mba ho fanohanantsika ireo avantsika izay mila fanohana dia raisina tanandroa. Dia izay ny asa maro miandry eto amin'ny fitandremana. Misaotra antsika naharitra ny aino ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ny fiadanana kosa dia ho amintsika olona kasitrahany. Tsika dia roso amin'ny famangina manjoa dia angatana ny komity sy ny olona zany resamilona dia ny fianakaviana manananjoa mijoro mipetraka eto amin'ny efa misy voatokana ho amin'izany ety amin'ilona.
araka izany dia manainga ny fiangonana koa hiara hitsangana tompoko. Eny ry izy mianakavy, amin'ny fotoana manjombona izay andalovan'ny fianakavianareo noho ny fahalasan'ny tompoko lahy Henri Robinson, dia ndreto ny fiangonana manontolo tarihan'ny mpitandrina sy ny filoha ary ny komity mijoro manoloana anareo sanatria tsy tonga ametro fendro fa tonga kosa anatanteraka ny tenin'ny tompo manao hoe mifalia miara-mifaly amin'izay faly ary miara-ory amin'izay ory, ary dia mariky ny fiombonan'ny fiangonana araka ny nambara-teo satria izany ny fiangonana mandroso dia miara-milanja ny zava-manahirana toy izany, ko dia tonga ny fiangonana ampahery anareo araka izany. Eny mafy tokoa ny fisarahana ary zavatra sarotra indrindra eo amin'ny fiainantsika olombelona ny fisarahana aina toy izao hamoizana ray aman-dreny loloavina tampony loha. Kanefa resy mianakavy dia misaotra an'Andriamanitra isika fa be fitiavana izy ka dia tsy mba mamela antsika angahiahy manoloana ny fahafatesana, ary nohony amin'izany indrindra no vao tsy ela no nankalazantsika ny natongavan'i Jesosy Kristy tompo izay tonga tety amin'izao tontolo izao tety, maty ary nitsangana tamin'ny maty ho santatra izay efa nodimandry eo amin'ny tompo, ary dia anjara tsara toy izany koa no omany ny tompo ho an'ny zanany, ary dia izany miavana no filazantsara hoentin'ny fiangonana mampahery ianareo amin'izao fotoana manjombona andalovanareo izao. Tsy tahaka ny sasany hoe nareo izy ny apôstôly Paoly fa manana ny fanantenana noho izany teny marina teny velona tanteraka atao amin'i Jesosy Kristy tompo izany. Dia toy izany no entin'ny fiangonana mampahery anareo koa dia mahaiza mihodina ry izy mianakavy. Manaraka izany dia araka ny fihavanana ny fahasakiana malagasy sy mifanaraka ihany koa indrindrindrindra amin'ny soratra masina hoe mifampitondra amin'izay mahavesatra, dia reto ny fiangonana mitondra izay voarambon'ny tanana hosolon'ny ranom-baritsy tsy masaka, hosolon'ny lamba mena, omena anareo ampitiavana ho mariky ny fiombonatsika sy ny fifankatiavantsika ary fiarahantsika manompo. Kely fa dia atolotra amin'ny fofin'ny fitiavana. Dia aza misosoka alahelo tsony tompoko raha sitraka roa dia hivavaka isika. Andriamanitra rainy mandrakizay eo, tompo malala manoloana an'izao zavatra midona, ny fahoriana midona amin'ireto fianakaviana ireto, dia mitodika aminao ny fiangonana mitondra mambavaka ho azy ireo. Ianao ilay manana ny fampiononana tsara indrindra, aoka ianao no hanorona ny finoana sy ny fanantenana. Mbola ho avy ny fotoana ionana indray amin'ireny havanay izay efa nodimandry lasa rehetra ireny. Dia aoka izany fanantenana izany tomponao entinao velobelominao amin'izao fotoana izao hiatrehana ny zavatsarotra, ary dia fafao ny ranomasolatsaka, esory ny alahelo, fenohy amin'ny fitiavanao izay rehetra banga, ary dia hoentinay apetraka feno am-pelantananao tompo ny fotoana izay hanaovana ny fandevenana rambitso,
ianao no hiasa, ianao no hanampy aroka ny voninahitra ao an-trano no iseho. Dia amin'ny anaran-tsoanao Jesosy malala no hanaova ny fiangonana izany vavaka izany. Amen. Dia anakana ny tanantsika ankavanantsika ry havana mba hanehoantsika ny fiaraha-mihory amin'ireto havantsika ireto. Misaotra tompoko. Dia aza misosoka alahelo-tsony tompoko, afaka mipetraka ny fiangonana, afaka mipetraka ho izy. Ivavaka isika tompoko, misaotra anao tompo amin'ity fotoana ity, ahafahanay indray miaraka manandratra ny feo sy ny etahitanay aminao. Fotoana manokana hametrahanay aminao ity trano ity. Ato izahay tompo no miombona mivavaka, mifanaraka manatanteraka asa ampio izahay azoto. Misaotra amin'ireo manolo tena amin'ny fanamboarana ho fanatsarana ny trano. Misaotra amin'ireo mikarakara ny sakafo. Misaotra amin'ireo vokatry ny hetsika natao rehetra. Hainao Jesosy ny mampitombo ny vokatra, koa apetraka aminao ny volavola rehetra ho tanteraka. Sitraka ho sy fanirianao ny voren'ny olonao hifaly hitokana ity trano ity. Manomana komisiona izahay andinika io fotoana lehibe io, mangataka anao hanendry ny komisiona ary hanome azy ny fahendrena mendrika anao, dia ho tanteraka araka ny sitraponao ny fikasana rehetra. Ho anao ny haja sy ny voninahitra. Misaotra Jesosy. Amen. Saotsika dia miroso amin'ny rakim-pisaorana 7:3 no ataontsika mandritra izany.
isika tonko amarana ny fanompoam-pivavahanytsika dia toy izao no fizotrany zany raha sitraka indrindra iroso mivavaka fisorana sy fangatahanytsika aorinan'izao a dia ny afatra sy nitsodrano dia aorinan'izay a no misy any arlanto amin'izay izy tsy tratra pression satria mety misy amintsika koa misy tsy maintsy amonjy zavatra dia milamina sy mety mbola ikarakara misy fianakaviana koa mbatisa mbola ikarakara zavatra aorinan'izay a dia izay no ataontsika fandaminana amin'izay a afaka mijanona milaminantsika zay maniry hijanona ho anazy koa tsy tratran'le pression izy faingafaingana voilà zay no anaovana iraray ony bon zao no anaovantsika azy raha iraray a ao arinan'ny vavaka fisaorana sy fangatahana no anaovantsika azy dia amin'izay tsika mamibénéficie azy avokoa saotra toko vavaka fisaorana sy fangatahana zany zao a no ataontsika dia ao arinan'izay a manao iraray a arlanto a zay isaorana azy indrindra satria tsy zay no fahitany fiazakazahan'ny fotoana betsaka koa ny fiainany eto amin'ny fiangonana misaotra toko miara ivavaka isika ry Andriamanitra rainay io misaotra anao indrindra zahay satria noho ny fitiavanao, noho ny fitantananao, noho ny famindramponao dia tafavory teto izahay ary afaka nanandratra ny vavakay tany aminao, afaka nidera sy nankalaza ny anaranao, afaka nandray ny sakramentanao ny taranakay ary afaka nandre ny teninao koa izahay. Io zany ry Andriamanitra mba ho voninahitry ny anaranao ary mba hampitombo ny finoanay ka hampitombo anay tsirairay avy amin'ny fahendrena sy ao amin'ny fahasoavanao. Misaotranao koa izahay fa mbola nomenao tombonandro ka mbola natratra izao alahady farany amin'ny taona izao. Fantatray fa raha tsy teny ianao niaraka taminay dia tsy ho toy izao zahay ka makasitraka anao indrindra zahay ry tomponay tsara indrindra dia mbola apetraka eo am-pelantananao ny amin'ny taona vaovao izay mbola antenainay fa mbola omenao anay izany ary dia mba ho eo am-pelantananao mandrakariva ny fiainanay tsirairay avy. Ankehitriny dia mahatsiaro izahay ireo fianakaviana izay mety ao anatin'ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao, ao anatin'ny tsy fahasalamana, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fahasahiranana isan-karazany. Vangio manokana izy ireny Andriamanitra amin'irao fo ary aseho azy ny voninahitra ka ampafantaro azy ireny fa ao aminao no misy ny fanasitranana, ao aminao no misy ny fiononana ary ao aminao no misy ny vahaolana rehetra. Tsaroanay koa ny firenenay dia Madagasikara izay miaina ao anatin'ny fahadrana lalina ankehitriny. Hoentinao eo anatrehanao izany firenenay izany satria anao mahalala ny zavatra rehetra. Dia ny firenena rehetra koa dia hoentinay eo anatrehanao Andriamanitra mba ho tantananao ka hiadana finaritra ny olona rehetra. Izany vavaka izany dia ampiarahanay amin'ilay vavaka tsara indrindra manao hoe zao zany a dia mena ny arlanto ny sehatra c'est bon technicienne moa mbola manomakomana tiafatsika izy
efa tsy vahiny eto amintsika intsony a tamin'ny taona 24 raha tsy diso any efa nandalo teto izy a niaraka tamin'ny tanora efa teto izy tamin'ireny hetsika ireny a dia faly izay mandray anao a sy ny reo ray aman-dreny izay manotrina anao. Falmeravantsika rehetra indray a dia manona ny fiadanantompo aminareo a hono mba efa narabainareo ve ny olona manodidina anareo mba tonony amin'ny fiadanantompo ary fiadanantompo aminao e mba asiotsikitsiky tsara tsy maninana banga raha fa tsara tarefony ianao fa asiotsikitsiky tsara fiadanantompo aminao e arabao izay manodidina anao mety tsy fantatrao izy fa arabao izay fiadanantompo aminao dia félicitation iarena zany a ty hira anankiray ho atao ty dia hira mitondra lohateny hoe andao iray a dia izy ty a mety hoe samy hafa ny toerana hipetrahantsika izay zao any Madagasikara nareo misy eto Marseille misy amin'ny sarasaraka be fa iray ihanytsika amin'Andriamanitra dia ty ndao mba horaintsika miaraka lisy tsotra kely hoe samy zanak'Andriamanitra samy mpianatry Jesosy ka nahoana no isarake andao iray averiko kely hoe samy zanak'Andriamanitra samy mpianatry Jesosy ka nahoana no isarake andao iray dao miaraka iraintsika lisy raha mety nareo hoe samy zanak'Andriamanitra samy mpianatry Jesosy ka nahoana no isarake andao iray ohatrany tsisy titononkira etsy fa eto ohatrany misy nao veritsika ihany hoe samy zanak'Andriamanitra samy mpianatry Jesosy ka nahoana no isarake andao iray dia ndaotsika hiaraka hitsangana ndaotsika hifampitatana satria ny afantarana tokoa fa mpianatry Jesosy tsika dia ny fifankatiavantsika dia raiso ny tanany eo akaikinao dia ndaotsika hifampitatana ndao mba tsy ho tapatsika mihitsy ilay zavaka misy to dia miakatra ty ambony aty fampitatana aminay eto ambony eto mba azavela rereto moa zah e amba avy tongava ty dia mba ndao tsy tapatsika ndao avy aty ndao tsy ho tapatsika mihitsy ilay izy zao allo mba tsy tapahantsika ilay izy to dia tsy tapahana mihitsy fa mifampitatana daholo dia ataontsika répétition générale ary ilay izy a répétition générale zao dao iraintsika ilay izy isa roa telo samy zanak'Andriamanitra samy mpianatry Jesosy ka nahoana no isarake andao iray eo ihany samy zanak'Andriamanitra samy mpianatry Jesosy ka nahoana no isarake andao iray dao ary tsy nandeha ilay izy afaka mba miaraka midoladola makany dia makaty ny afantarana hoe mpiananisy dia ny fifankatiavantsika aokizay
misaotra an'andriamanitsika na totosan'ny fanompoam-pivavana na dia somary lava raha izay moa ny fiainan'ny fiangonana miezaka hatrany mpiandraikitra rehetra ho amin'izany a fa na izany ara dia andray ny tsodrano avy amin'andriamanitra isika ny amin'izao farany taon'izao sy andrasantsika koa ny taona vaovao a izay ho avy eo dia ao arinan'ny tsodrano dia ny antema fajily araka hitsangana ary isika iaro anao amin'ny ratsy rehetra ny tompo eny iaro ny fanahinao izy iaranao ny tompo na mivoaka ny trano ianao namiditra hatramin'izao ka ho mandrakizay le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée dès maintenant et à jamais. Antema taloha indrindra ka ho mandrakizay mandiana amin'ny fiadanana mitomboa amin'ny fahendrena ary mahonona tena amin'ny zavatra rehetra indrindra amin'izao andro fety izao isaorana ny Andriamanitra. Bonne fête à toutes et à tous. Dia mirary farany taona sambatra sy taona vaovao antsika rehetra.